mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falamiaraba antsika riavako malalatra tety sabotsy fa voalohan'ny volana aprily ity ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny boky ny Exodosy toko 7:30 andiny 2:20 ka hatramin'ny andiny 9:20 amin'ny anaran'i Jesoa. Ary hoy Mosesy tamin'i Jehovah: indro fa ianao milaza amiko hoe ento miakatra ity firenena ity, ary ianao tsy mbola nampahafantatra ahy izay irahinao iaraka amiko, kanefa ianao efa nilaza hoe mahalala anao tokoa, ary efa nahita fitia eo imasoko koa ianao. Ko ankehitriny raha mahita fitia eo imasonao aho dia ampahafantaro ny lalanao ahalalako anao mba hahatahako fitia eo imasonao ary hevery faholinao ity firenena ity. Ary hoy Jehovah: ny tavako no handeha dia hanome anao fitsarana. Fa hoy Mosesy taminy: raha tsy handeha ny tavanao dia aza mitondrana hiakatra hiala ty. Fa inona nefa no hahafantarana fa nahita fitia eo imasonao zaho sy ny olonao, moa tsy amin'ny andehananao miaraka aminay fa dia voavaka amin'ny firenena rehetra ambony tany zahay dia izaho sy ny olonao. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: zao zavatra nolazainao zao dia ataoko koa, fa nahita fitia eo imasoko ianao ary mahalala anao tokoa. Ary hoy Mosesy mba ampahitao ny voninahitra ao. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny volana martsa moa rehefa malala dia marin'ny fankalazana na fahatsiarovana ireo martioran'ny tanindrazana ny 7 martsa. Koa tsy mahagaga raha toa ka ny perikopany vakina ny mofinaina ny volana martsa dia saika nanodidina ny tanindrazana, nanodidina ny fitiavan-tanindrazana na ny firenena. Ity mofinaina izay voalahatra ity riavako, 9:20 ka hatramin'ny 20:20 dia mbola ao anatiny izany mampitodika antsika amin'ny tanindrazana, mampitodika antsika amin'ny fitiavan-tanindrazana, mampitodika antsika amin'ny firenena izany. Ny 2:20 moa dia teny tsy zoviana amintsika rahateo, ilay hoe ento miakatra ity firenena ity, teny fanevan'ny conférence nationale na ny fianam-pirenena nikarakarain'ny fiomboana fiangonana kristianina eto Madagasikara tany amin'ny taona 90 ary niainana nandritra ny taona maro. Andriamanitra no niteny tamin'i Mosesy manao hoe eto miakatra ity firenena ity. Andriamanitra zany no tompon'ny viana. Raha toa ka niala avy any amin'ny fanandevozana, trano nandevozana tany Egypta ny zanak'Israely dia nomen'Andriamanitra viana, ary Mosesy no nitolorany an'izany viana izany hoe ento miakatra ity firenena ity. Raha miteny hoe firenena isika eto ilay voambolana ampiasain'ny boky ny Exodosy dia tsy ilay voambolana ilazantsika ny firenena loatra amin'izao andro ankehitriny. Tsika mantsy rehefa mamaritra ny firenena dia efa misy famaritana iraisantsika mianakavy no hoe ny firenena dia misy ny tany, misy ny mponina ao aminy, misy ny kolotsainy, ny fiteniny, ny état, ilay fanjakana mitondra azy. Mamaritra ao anatin'ny hoe tokotany ny firenena avokoa izany rehetra izany. Fa ilay voambolana ampiasain'ny Exodosy hoe ento miakatra ity firenena ity dia ilay vahoaka, ilay vahoaka, ilay mponina zany, ilay olombelona. Eto miakatra reto olombelona, reto vahoaka reto zany ny tena mahalaza azy. Marina fa zava-dehibe ilay tany, ilay ara-jeografia, fa ilay olona ny voalohany tena niantefany ilay hoe asondroty ireo olona ireo. Zay ny tena izy, asondroty ireo olona ireo satria avy any amin'ny fanandevozana izy, izay avy any amin'ny fahantrano ny fanandevozana ka tsy manana ny maha-izy azy ny identiteny, tsy manana ny zay fototra hijoroany akory azy dia asondroty izy. Zay no afatra tamin'ny Mosesy. Ka raha miteny hoe asondroty reto olona ireto, reto vahoaka ireto dia ilay maha olona azy feno mihitsy zany, ilay maha olona ara-batana azy
zany hoe lasa olona mety miala amin'ny fahalitoana, miala amin'ny tsy fahasalamana fa mby amin'ny fahasalamana, fivelarana, lay olombelona ara-batana hita maso io asondrota izy. Mety ho le olombelona saina koa ao anatin'izany, miala amin'ny abadoana, miala amin'ny fitiavan-tena, miala amin'ny fitiavan-kely, miala amin'ny tsy firaharahiana ny hafa. Zany rehetrany dia le maha olona feno mihitsy, ao koa ny mety ho maha olona fanahy, miala amin'ny fanompo-tsampy satria avy any amin'ny Egyptianina mpanompo sampy, miala amin'ny fanompo-tsampy, miala amin'ny toetra tsy vahavanona isan-karazany fa ataovy tonga olom-banona, ataovy olona mivelatra, matahotra an'Andriamanitra, tia olona, tia mifanerasera amin'ny hafa, misokatra, miala amin'ny abadoana, manana fahazavantsaina sy ny sisa rehetra. Zay le hoe manondrotra azy miala am'lay toerana zay nisy azy teo de ny toe-tsain'ny fahandevozana ny alavy tany Egypta. Dia rehefa azo Mosesy tsara hoe fantatra Mosesy ny mahasarobidy an'ilay vinan'Andriamanitra. Fantatry Mosesy fa tsy mora akory zany, de nangataka zavatra anankitelo izy amin'ny 1:12 ka hatramin'ny 1:17. Zavatra telo nangatahany Mosesy. Voalohany dia hitantsika amin'ny 1:12 tapany farany. Omeo ahy izay irahinao hiaraka amiko. Zany hoe Mosesy de nangataka mpiara-miasa tamin'Andriamanitra mba ahafahan'lay vahoaka, ahafahan'lay olona, ahafahan'lay firenena misondrotra arak'izay vinan'Andriamanitra izay. De Mosesy manao hoe tsy vitako irery ty fa omeo olona, omeo mpiara-miasa. Ahoana no ahavitako irery ny hanondrotra ny firenena Israely vahoaka anapitrisany Mosesy? Ry havako, tsy vitan'olo tokana, tsy vitan'olon-drery, ary maika koa fa tsy vitan'olom-bitsy ny fanondrotana, ny fampivoarana, ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka na ny firenena. Tsy nataon'Andriamanitra ho vitan'olo tokana raha teo zany. Na dia endry azy Mosesy, na dia nanantsaina azy Mosesy, na de efa nahafantatra ny antsoina hoe fitondram-panjakana azy Mosesy satria lehibe tany Egypta izy, prince tany Egypta izy, dia mbola niteny tamin'Andriamanitra hoe omeo olona hiaraka amiko, omeo olona hanampy ahy. Fa tsy efan'olona irery ny fanondrotana, ny fampivoarana, ny fanatsarana, na ny fanomezana fahendrena sy fanatsarana ny fiainana ny vahoaka. Andrianam-polomerina aza ry havako, nahatakatra mihitsy nefa mbola talo lavitra ny filazantsara de efa nahatakatra ny tonotenindry Mosesy tony hoe omeo olona, de efa niteny tamin'ny vahoaka manao hoe tsy adidiko izaho samy rery ty fa adidiko izaho sy anareo. Zany hoe rehefa miteny hoe raha maro samy hafa anivon'ny fiarahamonina izy de mitona mandrakary mampitodika ny olona manao hoe adidy raha manana zany. Ao amin'ny tantaran'ny firenen'i Israely any de nisy mpanjaka anankiroa zay niavaka, Davida sy Solomona. Davida de zay nampiavaka azy de nanana mpanolontsaina endry izy, marina fa nifidian'Andriamanitra izy, marina fa endry izy, marina fa natahotran'Andriamanitra izy, fa izao nanana mpanolontsaina endry Davida. Ary ny fitaovana nampiasain'i Davida de ny fanorontsaina n'ireo mpanolontsaina azy ankoatra ny fahataoran'Andriamanitra moa iny efa niainany. Fa lay fananana mpanolontsaina endry ary ny fananany tafika natanjaka tsara. Tamin'ny alalan'ny herin'ny miaramila no nahafahan'i Davida nanitatra ny fanjakana. Tamin'ny alalan'ny fitantanan-draharaha milamina tsara, nilamina tsara ny atokon-draharaha tao amin'ny Davida, de nilamina tsara Davida nahavita nandamina ny fanjakana, ahatonga ny fanjakana Israely ho tena fanjakana eta mitoetra tsara. Ary tsy hoe fanjakana mitoetra tsara fa raha jerenina am'zao andro antsika zao de hoe eta fort, satria tena nanana ny atsipiriany mihitsy izay tsy lasa-danja tamin'ireo manodidina ary tsy mahagaga raha toa ka tamin'ny andron'i Davida ny lehibe indrindra ny fanjakan'i Israely. Fa rehefa nandiby azy Solomona zanany dia tsy nitovy ny fomba fiasan'izy mianaka. Davida nampiasa be ny herin'ny miaramila, ny fandraharana. Solomona kosa nampiasa ny diplomasia na ny famitranam-pihavanana. Ary de tamin'ny alalan'ny famitranam-pihavanana na ny diplomasia no nahafahan'i Solomona nanitatra ny fanjakana. Tsy lasa-danja noho ny amin'ny Davida rainy. Ary lasa fantatra zao tontolo zao, zay famitranam-pihavanana zay, zay fahendren'ny Solomona zay, ka tonga nanatona ny Solomona aza na de ny fantatsika tsara ny mpanjaka vaviny Seba izay nanatona ny Solomona.
nanatona ny ondrika teo anatrena Solomona tamin'ny fahendreny tsy tamin'ny alalan'ny herin'ny tafika fa tamin'ny alalan'ny diplomasia ary zay nge mahatonga andreo hoe vady tsindrin-dranony Solomona be deaibe reo tsy de vady arak'izay mety hoetrerentsika amin'ny toetrana ankehitriny loatra io satria tsisy olona manambady valonjato arivo zany tsisy an'izany fa lay hoe vady tiana resahanao de lafy ny diplomasia zany hoe mba tsy isian'ny orana maro samihafa de nataony Solomona ho toy ny ray aman-dreny ireo zay mpitondra fanjareo fanjakana kely manodidina azy mba tsy isian'ny korontana sanatria tsy hoe de vady natao inona sanatria ny vavy fa zao tena vady zay fifampirarahana ara-piarahamonina fotsiny zao hoe diplomasia fa rehefa nandiby Solomona kosa ny zanany Rehoboama dia nifanohitra tamin'izy mianaka ray aman-dreny raha tsy mpanolotsaina Rehoboama tsy takan'ny Solomona tsy takan'ny Davida raha tsy mpanolotsaina Rehoboama fa ireo sakaizana nodidina azy dia nietraketraka be mihitsy nietraketraka na herisetra teny mihitsy aza manao hoe satria nisy olona nangataka amin'ny Rehoboama hoe mba hamaivano mba jereo zahay aza de atao mafy ohatr'izao ny fomba fitondranay de niteny Rehoboama zao ny torohevitry ny sakaiza manao hoe tenenao aminy manao hoe raha zioka hazo no nampitondray Solomona raiko anareo de zioka vy no ampitondraiko anareo alaza mieritreritra fa ho alefaka no Solomona fa ho mafy kokoa ny fomba fitondrako anareo ary de nefa rano moa nivaky ny firenena satria tsy tsara mpanolotsaina Rehoboama ary zay mahatonga Mose eto ny tena manao hoe ome olona miara-miasa amiko koa tsy hoe satria marani-tsainy Mosesy na satria havanany Mosesy na satria natsoin'Andriamanitra Mosesy dia tsy maintsy ho tafita ny zavatra tian'Andriamanitra atao tsy ry havako ilaina mandrakariva ny mpiara-miasa endry ary zay ny nangatahany Mosesy betsaka ny mpitondra eto ambonin'ny tany betsaka ny olona tia tanindrazana betsaka ny olona mafana fo amin'ny fitiava-tanindrazana fa tsy nangataka namana sy mpiara-miasa tamin'Andriamanitra hany ka manjary levona manjary simba manjary mianjera azy satria tsy nangataka mpiara-miasa tamin'Andriamanitra fa le olona manodidina de zao olona tia tena olona tahaka ny tamin'ny andron'ny Rehoboama olona tsy matahotra an'Andriamanitra azy indraindray mety matahotra an'Andriamanitra Mosesy eto fa mpiara-miasa taminy tsy voatery matahotra an'Andriamanitra zay ny mahatonga Mosesy ny teny hoe ome olona Andriamanitra hiara-miasa amiko ome olo-kendra hiara-miasa amiko hanatratrahana lay vina tianao atao de ny hoe ento miakatra reto vahoaka reto mba hasondroty ny farimpenany reto vahoaka reto mba hasondroty ny fahafantarana an'Andriamanitra mba hasondroty ny fahalalan'ny tenany hasondroty ny fitiavana ny hafa ao anatiny dia nzahatra faharoa nangatahany Mosesy rehefa koa malala tsy ny fangatahana mpiara-miasa ihany lay antoko ny fahombiazana fangatahana mpiara-miasa fa ny faharoa nangatahany de izy manao hoe ampahafantaro any ilalanao andiny 17 mba hahitako fity eo masonao Mosesy zany a de nanao hoe dikana faharoa ampahafantaro ahy lay lalana lay méthode lay fomba fiasa lay lalakizorana mifanohitra amin'ny ataontsika hoe amin'ny leadership iainantsika ankehitriny zany leadership zay iainantsika ankehitriny de ny hoe ny vision no lasa aloha dia rehefa fantatra zany hoe ity le lalana tiana kodiavina ity le lalana tokony izorana ity le zavatra tokony ho takiana de zao izy am'izay ara ny olona afaka hiara-miasa amiko amin'io ity ny zavatra tiako atongavana ity ny programako ity zay programa zay ity zay projet zay satria raha miteny manao hoe ampahafantaro ny lalanao a de raika dia lay projet mihitsy zay lay lalana andehanana mihitsy zay le tokony atao mihitsy zay dia raha mitsika am'izao andro ankehitriny zao de sao rehefa mazava tsara zay lay lalakizorana zay lay programa zay de izao ho tsika manao hoe izy ary miara-miasa amiko amin'io fa neny Baiboly tsy zay eto neny Mosesy manao hoe ny mpiara-miasa amiko aloha ny voalohany zay vao ny projet omeo aloha Andriamanitra le olona ny olona aloha ny olombelona aloha ntsika moa zany de any programa aloha fa neny Mosesy eto de manao hoe ny vision an'Andriamanitra ny programa na de omeo azy zany programa zany ny fanatanterahana na fa ny programa an'Andriamanitra de izao izy manao hoe rehefa fantatro azy zay Andriamanitra omenao mpiara-miasa de zao mba omeo ahy le programa lay lalana omeo ahy lay projet omeo ahy hoe inona ny dingana inona avy no atao amin'ny anondrotana ireto olona ireto amin'ny ampivoarana an'reto vahoaka zay niala avy any amin'ny fahababoana avy any amin'ny fanandevozany reto de zao omeo ahy le programa anazy omeo ahy zany afaka malala tsy mora akory arak'izany ny mamantatra ny teny hoe programa
izy mandray omeo a ny lalana. Zavatra roa farafakeliny atao hoe lalana eto. Ny voalohany de lay mitondra atao hoe lalana de lay andehanana ka mitondra any am'lay tanjona tiaka tongavana. Inona lay tanjona? Lay fisondrotana, lay fivelarana, lay vahoaka, lay firenena. Dia omeo azy zay le lalana, zavatra idiavina zany io, zavatra tsy mahavery, zavatra tsy voatery hoe mora, tsy voatery hoe tsotra, fa lalana zay azon'ny olona misy dikany, mitondra makany amin'ny lalana, makany amin'ilay tanjona, fa tsy hoe mivilivily atsy na mivilivily ero, zay dikany teny hoe lalana. Izay dia angatahana amin'Andriamanitra, hoe atoroy anay Andriamanitra le zavatra mahasoa, le zavatra andehananay ka atonganay ho tonga ao amin'ilay tanjona. Fa ny faharoa am'teny hoe lalana koa sika, azo adoroana fa ny Torah de lalana, dia lay fitsipika zany, lay fefy, hoe iny le lalana andehanana, iny le programa, de izao misy toe-tsaina tsy maintsy ananana mba hahatonga anao handeha mandrakariva ao anatin'lay programa na ao anatin'lay lalana. De tsy afa misaraka mihitsy zany lay eto lay manao hoe lalana tiana andehanana sy ny lalàna. Tsy tonga any am'lay hoe fandrosoana na fivelarana na ataontsika hoe am'lay fampandrosoana mihitsy zany lay zay nazo ilazana azy, lay vahoaka am'lay hoe tanjona tian'Andriamanitra tongavana raha tsisy fifampifehezana, raha tsisy lalàna. Ny lalàna zany de tsy hoe zioga akory. Ndraindray mantsy tsika mieritreritra lalàna hoe zioga zavatsarotra, tsy voatery aza am'zay solomaso zay no ijerena azy, fa ny lalàna de fitaovana manampy antsika mba hahatonga antsika hatratrany am'lay tanjona tiana tongavana. Tsy afa mandroso, tsy afaka mahatratra lay hoe ho any am'lay firenena misondrotra na mivelatra araka ny sitrapon'Andriamanitra raha tsy misy lalàna ifampifehezana sy ifampitondrana. Zay ny dika le teny hoe ampahafantaro aho lay lalànao. Ary hoy Mosesy mba ahitako ny fiteo imasona, fantatry Mosesy tsara fa na inona fahatsarana programa tsy voatery hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra akory zany. Mety manana ny programa ny Mosesy, saingy tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay de tsy ahita fiteo imason'Andriamanitra, ary rehefa tsy mahita fity eo imason'Andriamanitra de tsisy résultat, tsy misy vokatra, tsisy ninninona. De Mosesy manao hoe alio zay programanao Andriamanitra anao tao, ataovy omeo ahy lay programanao, ampahafantaro ahy lay zavatra tianao atao ary. Am'zay aho mahita fiteo imasonao, zany hoe am'zay mba ahita résultat, am'zay tsy manana olana ny fifandraisana aminao. Dia mazava ny tenin'ny Tompo, omeko anao ara ny tavako, de izy ny tavako no mandeha, omeko anao ny ahita ny tavako, hitarika anao ny tavako, dia anomenao fitsarana. Zany hoe mandritra n'zany lalana hitondranao zany satria anao nangataka mpiara-miasa, satria anao nangataka programa, nangataka inona nisaona de zao ao anatiny io de zao tsy mba hijaly anao, azo fitsarana, fahatoniana. Tsy hoe mitondra ny vahoaka ianao de ao anatina tebiteby, ao anatina fahorin-tsaina, angidy ody teny amason'ny olona, tsy zany fa izao ny tavako no andeha, zany hoe hitarika anao aho. Fa ny fahatelo nangatahan'ny Mosesy le avako malala mba ahafahany mahatanteraka lay baikon'Andriamanitra hoe eto miakatra ty fireneny ty, de izao izy manao hoe ampahitao ny voninahitra ao aho, ampahitao ny voninahitra ao aho. Mosesy tsy ny teny manao hoe ataovy be voninahitra, tsy zay loatra, fa aoka ho hitako ny voninahitra ao. Levako zava-dehibe tamin'ny Mosesy io, lay hoe mahita ny voninahitr'Andriamanitra eny amin'ny asa zay atao. Mosesy manao hoe ny zavatra angatahanay nge de zao hoe ho firenena voavaka ambonin'ny tany zahay, zany hoe ho firenena miavaka, tsy mitovy am'izao tontolo zao, firenena miavaka satria ny programa de anao de zao aoka ho hitako amin'ny lalana rehetra zay hitondranao ny voninahitra ao. Zany hoe raha hoe mahita ny voninahitr'Andriamanitra de zao tsy ny famirapiratany olombelona akory no hita, ny tiany Mosesy ho hita, fa ahita zava-mahagaga mandrakariva amin'ny fomba hitondran'Andriamanitra.
Mosesy zany eto raha miteny apa itaon'ny voninahitra ao de zao manaiky anety teny eo anatrehan'Andriamanitra, manaiky ho fiasany eo ampelantanan'Andriamanitra, manaiky manao hoe tenao Andriamanitra mihitsy no mitondra ary am'izay atao de zao aoka ho voninahitra ao reriany. Tsy mitady ny voninahitr'olombelona Mosesy eto raha mitondra fa mitady ny voninahitr'Andriamanitra. Zany afaka no mampiavaka ny kristianina rehefa mitondra sy tsy kristianina. Mazava ho azy rehefa mitondra fanjakana moa ny olona de misy efa misy norme, efa misy zavatra tsy maintsy arahana, misy fenitra tsy maintsy arahana amin'ny atao hoe firenena. Fa tsy midika akory zany hoe arabaky teny hoe rehefa sefim-pokotany ianao na rehefa mitondra de omena voninahitra noho ny mahazany andraikidrainy de milaza hoe tsy ilainy zany. Eny tsy de zay arabaky teny loatra no heviny fa le toe-po sy toe-panahy ao anatinao hoe tompo tonga am'zao andraikitra zao tonga am'zao maha izao azy ao zao de zao ny voninahitra ao ny tiako hiary mba hampahitao ny voninahitra ao. Zavatra tery zay afaka malala nangatahany Mosesy. Tsy ny ahita ny voninahitra olombelona ny mamaika azy fa ny ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Ary ny voninahitr'Andriamanitra de zao midika famirapiratana, midika fandresena. Ity aminao hoe nanamarika ity volana ity ny 7 Mars. De ny taonatsika zany ny perikôpa tamin'ny volana Marsa manontolo ahatsiaro fa ao amin'Andriamanitra no ahafahantsika mivoatra, ahafahantsika miatsara, ahafahantsika koa raha misondrotra ahafahan'ny firenena misondrotra am'izay fotaky ny fahantrana ny misy azy na ny toe-tsainy zay tiany ny tompo ialana. Vavaka lavako malala ny voalohany fanetretena sy fanekena anaiky ny sitrapon'Andriamanitra ary fametrahana an'Andriamanitra ho mahay sy mpitarika ary mahafantatra ny lalana hitondran'ny mpanompo. Eka lavako malala anao tahaka ny Mosesy isika am'izay sehatra misy atsika any am-piasana amy sehatra maro samihafa de angataka amin'Andriamanitra hoe tompo mba omeo mpiara-miasa endry aho am'izay rehetra hitondranao aho, omeo namana mahatoky aho ary amy fiainako tompo de zao mbaoka mba ampahafantaro aho ny lalak'izorana am'izay hitondrako ny fiainako, ampahafantaro aho ny lalana mety am'izay hitondrako ny fiainako, mba hahita fiteo masonao mandrakariva ary indrindra de ataovy mba mahita ny voninahitra ao amy fiainako isan'andro. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao noho ny amin'ny teninao zay azonay novakina tamin'ny teny malagasy. Mampianatra anay fa ianao Andriamanitra de mahafantatra ny hitondrana anay tsirairay avy. Ianao no tompon'ny vina, ianao no tompon'ny fandaharana. Manafatra anay ianao fa zava-dehibe aminao ny fivoarana, ny fisondrotana, ny fivelaran'ny olombelona, ny fivelaran'ny tsirairay, ny tokantrano tsirairay. De omeo anay tompo ny fahendrena, omeo anay ny fahatahorana anao Andriamanitra, ny fiankinana aminao Andriamanitra fa tsy ny herin'olombelona mampivelatra anay fa ny fahatahorana anao. Vavak'izay tompo ho an'izao tontolo zao amin'ity volana avrily vao manomboky ity indray, volana faha-efatra sahady amin'ny taona. Hitanao ny orana mitranga etsero, ny tsy fifankazahoana, ny ady lahy, ny fitiavan-tena, ny fahantrana miha-mahazo laka, ny vidim-piainana sy ny fiakaran'ny vidin-javatra maneran-tany miteraka olam-piarahamonina, olam-pianakaviana. Tompo mivavak'izay mamanginy fon'ny mpitondra amin'ny firenena tsirairay avy ianao. Satria anao ny tany sy zay rehetra eo aminy, vangio ny fon'ny mpitondra sy ny mpanapa-kevitra rehetra manerana izao tontolo zao. Ataovy manao tahaka ny Mosesy, mijery zay azo ny olombelona, manaiky ho tarihinao, manaiky hisokatra sy ara-miasa amin'ny hafa fa tsy ambo havita tena irery havita ny fiainam-bahoaka. Vavak'izay ho an'ny tanindrazanay eto Madagasikara, vangio ny fon'ny malagasy isam-batan'olona ahatsiaro fa ny fiankinana aminao Andriamanitra sy ny fanarahana ny didinao no ahitana fitika miteraka fahombiazana. Vangio ny fon'ireo mpitondry isan'ambaratonga, ny mpitarika isan'ambaratonga, ny mpanabe, ny mpitondra fivavahana, zay rehetra tompo vangio ahatsiaro fa manana didy sy andraikitra amin'ny fampivoarana
ny firenena. Dia mametraka ny fiainanay sahady eo am-pelantaranao izay tompo, mitoeranay Jesoa. Amen.